dia faly miarapantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra indray alohan'ny rehetra aloha dia mbola mampatsiahy anareo hatrany fa azonareo ataony manindry an'ity hoe subscribe na s'abonné ity io bokotra menamena io a mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny serasera 3 minitra isaky ny misy video mivoaka. Inona no atao mba tsy hahabevoka? Ny salasala aina fidin'ity loha hevitra satria mahakasika fiainam-pitondran-tena izay samy manana ny heviny izy ity. Saingy tsy maintsy lazaina aina satria mahakasika tovovavy maro izy ity amin'izao fotoana izao a ka izahantsika fitinina foy ao anatin'ny 3 minitra. Ianareo tovovavy rehefa manomboka eo amin'ny 12 taona eo a dia efa vonona ny vatana hitondra vohoka. Noho izany a raha sanatria mibolila dia mety ho bevoka avy hatrany mihitsy. Amin'izao fotoana izao mantsy dia betsaka ireo toe-tsaina baranahany izay hoentin'ny internet sy ny fahitalavitra ka tsy ampy intsony tsy maharaka intsony ny fanabeazana hoentin'ny ray aman-dreny. Ny voalohany anefa rehefa misy izany hoe bevoka tampoka izany a dia ilay vehivavy ihany. Koa aleo raha tonga dia tsorina. Ny vehivavy rehetra rehefa manao firaisana ara-nofo dia manana fahafahana ho bevoka avy hatrany. Ny salanisa fotsiny tsy mitovy. Koa raha tsy teo bevoka ianao izany, ny fanafody voalohany sady mandaitra 100% dia ny tsy manandrana izany firaisana ara-nofo izany. Ny ankamaroan'ny vehivavy mantsy dia tapa-bolana ihany raha be indrindra ao anatin'ny 2 volana no mety tsy ho bevoka raha ohatra ka manao firaisana ara-nofo. Koa averiko indray izany, ny fanafody tena azo antoka indrindra dia ny fisorohana, izany hoe ny tsy fanaovana firaisana ara-nofo. Fa raha vao miditra amin'izany firaisana ara-nofo izany ianao a dia efa mitombo be ny salanisa izay mety hahabevoka anao. Raha ohatra ka hoe tsy mahafehy-tena, izany hoe tsy hoentin'ny saina intsony a fa hoentin'ny filana fotsiny sanatria tahaka ny biby, dia inona no vahaolana? Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao na dia efa ampianarina any amin'ny taona 7 na ny 3e ary mbola averina any amin'ny taona famaranana na ny terminal zany a dia mbola betsaka ihany ireo tovovavy izay tsy mahalala momba ny vatany ka mbola bevoka fahatany mitondra zaza tsy niriana. Koa handray anjara amin'ny fampahafantarana anareo ny fomba ialana amin'izany a koa amin'ny video izay vao aparitako amin'ny Facebook. Tsy ho vita ao anatin'ity serasera 3 minitra ity ilay izy a fa tsy maintsy ho resahana manokana mihitsy a dia ezahana ho aparitaka. Dia izay no azo natolotra tamin'ity 3 minitra androany ity, nahavaly fanontaniana lehibe anankiray tsika hoe inona no atao mba tsy ho bevoka. Ny valiny lehibe indrindra dia hoe aza miditra amin'ny resaka firaisana ara-nofo izany mihitsy aloha. Fa avy eo moa dia tsy maintsy mbola velabelaritsika amin'ilay video ataoko manaraka izay ivelan'ity serasera 3 minitra ity a ny andinindiny momba izany. Dia mametraka ny velomantsika rehetra ary misaotra antsika izay mbola manaraka hatrany. Veloma tompoko.